Dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika falmerabanao izay mpanaraka ny fandarana Kristinoevo eto amin'ny Oliva Soa Radio amin'ity androany ity indray. Androantsika dia iresaka manokana ny lohahevitra hoe meteza ho fitaovana isehoany izay efa vitan'i Kristy. Meteza ho fitaovana isehoany izay efa vitan'i Kristy. Teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy roa arivo taona lasa dia nanakoako ny teny hoe vita. Nanakoako ny teny hoe vita teo amin'ny hazo fijaliana. Ny teny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita. Ary zany teny Jesosy zany hoe vita teo amin'ny hazo fijaliana zany dia izany no ivon'ny asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra. Zany no ivon'ny asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria ny antony nahatonga an'Andriamanitra mba ho tonga olombelona hamonjy antsika dia mba hamita ny famonjena, mba hamitra mpihavanana amintsika olombelona. Vita ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa avy ny teny hoe vita Jesosy Kristy izay vao nanolotra ny ainy. Ny dikan'izay dia tena vitany Jesosy Kristy ny asa-pamonjena rehetra ary tsisy idirantsika olombelona zany. Vita ary tena tsy misy ady hevitra fa tena vita. Vita ny fampihavanana an'Andriamanitra sy ny olona. Vita ny famelan-keloka. Vita ny fandresena. Vita ny Kristy avokoa ny zavatra rehetra. Vita ny zavatra rehetra. Vita ny zavatra rehetra. Raha adiky ny teny izay nitenen'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ilay amin'ny teny grika izy dia miteny hoe tetelestai, izany hoe raha adiky amin'ny teny frantsay dia hoe tout a été payé. Voalohan'ny zavatra rehetra. Voalohan'ny zavatra rehetra. Fa saingy izao ry havana. Fa saingy izao vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tena vita ny zavatra rehetra. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe mbola misy zavatra ataontsika sa tsisy nenenina ataontsika intsony. Vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa mbola misy zavatra ataontsika sa tsy misy na inona na inona ataontsika intsony. Dia izao ny problème ry havana. Ny tsy fahatakarana ny valiny izay fanontaniana izay no miteraka problème be dia be eo amin'ny kristianina. Ny tsy fahatakarana ny valiny izay fanontaniana izay no miteraka fahadiso-kevitra anankiroa. Miteraka fahadiso-kevitra anankiroa eo amintsika kristianina. Ny voalohany indrindra amin'ny fahadiso-kevitra voalohany, rehefa tsy azontsika tsara hoe vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, rehefa tsy azontsika izay dia reto fahadiso-kevitra anankiroa reto no hitranga. Na tsika hiverina hiezaka amin'ny herin'ny tenantsika hamokatra ny vokatry ny fanahy, izay tonga dia tsoriko hoe impossible zany. Tsy vitantsika olombelona ny hamokatra ny vokatry ny fanahy. Tsy possible zany. Tsy vitantsika olombelona zany. Tsy capable anao an'izany tsika olombelona. Tsy ho vitantsika na oviana na oviana zany. Ary tsy afaka anao an'izany tsika. Fa ny zavatra faharoa dia izao. Rehefa tsy takatsika hoe vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ary inona ny zavatra tena vokariny zany hoe vitan'i Kristy ny asa-pamonjena zany, rehefa tsy takatritsika izay dia ny fahadiso-kevitra faharoa ry havana dia hipetra-potsiny tsika satria mieritreritra fa efa vita. Ireo zavatra anankiroa ireo ry havana, ireo no ho azavaintsika ary ho aseho antsika ao anatin'ity fifanakalozana androany, ao anatin'ity fanazavana androany ity hoe diso ireo fomba fijery anankiroa ireo. Andao jerentsika aloha, andao jerentsika kely vetivety fa inona marina moa no tena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa avy niteny Jesosy Kristy hoe vita dia nanolotra ny aina izy. Nanolotra ny aina izy. Ny zavatra voalohany tokony ho azontsika aloha dia izao. Jesosy Kristy nanolotra ny aina. Satria eo amin'ny Jaona toko 7:7 dia izao no teny ao hoe manana fahefana hanolotra ny aiko ary manana ny fahefana haka azy indray. Manana fahefana haka azy indray. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia izao.
Jesosy Kristy tsy ny zavatra niatra tamin'ny teo no nahafaty azy, tsy zany akory ny nahafaty azy, fa rehefa nianjera teo aminy fahotany zao tontolo zao ny fahatezeran'Andriamanitra, nianjera teo aminy ny eloka sy ny fahotantsika rehetrarehetra nanomboka tany amin'ny Adama mandra-pahatonga an'izay tsy fantatro hoe iza ny olombelona mbola any amin'ny farany indrindrany mandra-pahatonga ny fahafiarahany zao tontolo zao, de tsy nahafaty an' Jesosy Kristy zany fa izy ny mbola nanolotra ny ainy satria manana fahefana hanolotra ny ainy izy, tsisy nizaniza mahafaka ny aiko amiko izy Jesosy fa zany manolotra ny aiko ary za manana fahefana haka azy indray. Rehefa niteny an'izany Jesosy hoe vita de zao ny zavatra nitrangariavany, tsy nijanona tamin'ny vita fa nasehony tamin'iny andro iny, fa rehefa avy nanolotra ny ainy izy de maty izy ary tsy vitany maty izy satria mazava ny tenin'ny Paoly, raha ohatra ozy izy Paoly raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy de foana ny finoanareo ary mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo. Raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy de foana ny toroteninay ozy izy Paoly, foana ny toroteninay. Ny dikan'izany de zao, naseho an'Andriamanitra teo amin'ny fitsanganana amin'ny maty lay vita, ny vita voalohany naseho an' Jesosy Kristy teo amin'ny fitsanganana tamin'ny maty de lay vita resy ny fahafatesana tambin'ny ota, naseho an' Jesosy Kristy fa resy ny fahafatesana tambin'ny ota vita, naseho an'izany, tsy maintsy naseho an' hita maso zany, naseho an'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana aloha hita maso fa vita amin'ny fampihavanana tamin'Andriamanitra sy ny olona. Andriamanitra tsy nijanona tao amin'ny lapany voninahiny de niteny fotsiny hoe voavela ny elokareo de vita fampihavanana tsika dia vita ny zavatra rehetrarehetra de nijanona tany an-danitra izy de nijanona spirituel, tsy ryhavana be de be ny fampianaran-diso zay mampianatra fa mijanona spirituel ny zavatra rehetrarehetra, diso tanteraka fa ny tena marina de nitsanga de nanolotra ny ainy, naseho any teo amin'ny azo fijaliana, naseho hita maso, naseho tsapany tanana, naseho any hitantsika rehetra fa ny tonga olombelon'Andriamanitra, ary raha tonga olombelon'Andriamanitra de niseho teo amin'ny tontolotsika hita maso zany famonjena izany fa tsy nijanona tao amin'ny tontolo ara-panahy akory. Tiako hazava tsara mihitsy fa tsy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsy nijanona teo amin'ny tontolo ara-panahy, tsy nijanona tao amin'ny tontolo ara-panahy fa naseho an'Andriamanitra teo amin'ny tontolo hita maso ary niteny izy hoe vita, vita, ary rehefa avy niteny izy hoe vita de ny tena mila azontsika de izao, naseho any ihany koa fa vita amin'ny fandresena, nitsangana tamin'ny maty izy, mbola hita maso zany, mbola nitsapaindry Tomasy Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, hita ny mpianatra Jesosy Kristy nandritry ny efapolo andro nitsangana tamin'ny maty ary nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, zany ny teneny any amin'ny asan'ny apôstôly, naseho an'Andriamanitra zany ary tsy vita an'izay fa izao, rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy de niantso ny mpianatra izy ary izy 12 lahy Jodasy tsy teo tsony témoin nahita masony ny akaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra, zavatra hita maso zany fa tsy zavatra spirituel, tsy zavatra tantara, tsy zavatra hoe enoen'ny sofina fotsiny fa hitan'izy 12 lahy maso fa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy, niakatra tany an-danitra, natony Jesosy Kristy hitan'izy 12 lahy maso fa iny izy niakatra tany an-danitra nameno ny zavatra rehetra, vita, vita ozy izy Jesosy Kristy, vita. Ary manaraka izay riavana de zao, latsaka amin'ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta, latsaka amin'ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta, hita amin'ny mpianatra maso fa nisy lela mitarenafo, hita maso zany, azony jereny zany, hitan'ny 5 sens zany, zany herin'Andriamanitra zany, hitan'ny 5 sens zany, hitatsika zany, azontsika tsapainy zany, hita fa nilatsaka amin'ny fanamasina ary rehefa zany de niteny tamin'ny fiteny samihafa tsy fantatra ny mpianatra ary nitory ny filazantsara an'Andriamanitra, eno ny sofiny zany, eno ny sofiny zany, eno ny 5 sens zany, naseho an'Andriamanitra nanomboka teo fa vita ny zavatra rehetra, vita ny zavatra rehetra, naseho an'Andriamanitra nanomboka teo fa afaka manova antsika olom-baovao izy. Inona daholo ny anton'izany zavatra rehetra zany riavany, inona ny anton'izany zavatra rehetra zany de sanatria ve mba hahatonga antsika hipetra-potsiny
de tsy hetsika ntsony satria vita na sanatria andeha hiezaka hiverina amin'ny herin'ny tena tsikitsika tsy ry havana tena tsy ary tena tsy zany ny planin'Andriamanitra tsy zany ny planin'Andriamanitra ny planin'Andriamanitra tsy tsika mipetrapotsiny ary ny planin'Andriamanitra tsy tsika mandeha amin'ny herin'ny tenatsika ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe Andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fadovana atateraka ny sitrapony Paoly rehefa mifanena tamin'i Jesosy Kristy de nahatsiaro hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy mivelona tao anatiko tsy za tsony ny velona fa Kristy mivelona tao anatiko teny fiainana ry havana zany hoe Kristy velona ao anaty zany fanahy masina ny latsaka zany teny fiainana zany tsy ahatonga anao hipetrapotsiny na aleo tena no antony haveloman'i Kristy ao anatinao tsy zany ny haveloman'i Kristy ao anatinao fa tena mba ho fitaovana ianao ho ampetsehany ampisehony ny fitiavany ny fandreseny ny voninahiny ny famindram-pony ary mba ampisehony amin'ny alalanao fa vita ny fampihavanana teo amin'Andriamanitra sy ny olona miverina mission izay nanondran'Andriamanitra ny Adama sy Eva tao Edena anjaka ho ny zavatra rehetra tsy manjaka amin'ny olona fa manjaka amin'ny zavatra rehetra zay miforon'Andriamanitra ny tana ny defahiry Adama tamin'izany mission zany fa Kristy Jesosy kosa ny olombelona tokana natanteraka an'ilay plan'Andriamanitra tahaka ny nahafatesan'ny olona rehetra tao amin'ny Adama ny haveloman'ny olona rehetra ao amin'ny Kristy hozy izy Paoly tahaka ny nahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama ny haveloman'ny olona rehetra ao amin'ny Kristy teny fiainan'ny Kristy velona ao anatinao zany ary mandresy fahafatesana avokoa zay rehetrarehetra ataonao ka tsy misy an'i Kristy ny dikany hoe fahafatesana de tsotra ny fisarahana amin'Andriamanitra zay ny atao hoe fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra ny atao hoe fahafatesana amin'ny fotoana ianao tafasaraka amin'Andriamanitra adamika natiora adamika de tafasaraka amin'Andriamanitra ianao de ao anaty fahafatesana ianao ary ny fiainana tsy misy afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery any ny fiainana tsy misy ao amin'ny Jesosy Kristy irery any ary ny fahaveloman'i Jesosy Kristy eo aminao de te hamokatra ny fiainam-pandresena eo aminao Jesosy Kristy te hamokatra ny fiainam-pandresena ao aminao Jesosy Kristy itsika ry havana rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra rehefa tafasaraka amin'ilay fitiavan'Andriamanitra fototra de zatra fiainam-pahafatesantsika zatra fiainana feno tepitepy feno ororo feno olana feno fahamazinana feno fahotana feno tsy fahadiovana feno aretina ary ny vokatra farany de le fahafatesany nofo zany ny fiainantsika zanak'olombelona fa Jesosy Kristy kosa te ampiseho amin'ny alalantsika an'izany fiainam-pahavelomana zany amin'ny alalan'ny asa-pamonjeny zavatra hita maso zany ry havana zavatra hita maso zany ny apôstôly ry havana tadio tsara fa ny apôstôly ny teny Jesosy Kristy hoe vita teo amin'ny hazo fijaliana 2000 taona lasa 9 sy 20 taona lasa nasehon'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana fa vita ny zavatra rehetrarehetra zay ny fotoanan'Andriamanitra nampisehony teo amin'ny hazo fijaliana fa vita ny zavatra rehetrarehetra vao velany eloko zao tontolo zao vita fihavanana amin'Andriamanitra indray zao tontolo zao zay ny fotoana nampisehon'Andriamanitra an'izany teo amin'ny hazo fijaliana fotoanan'Andriamanitra iny vita ozy izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa saingy ny apôstôly ry havana volana vitsivitsy taona vitsivitsy taolinan'izay ry Petera ry Jaona sy ry Jakoba zay vo niseho teo amin'ny fiainan'izany vita zany raha mbola tsy niteny Jesosy Kristy hoe vita ny promety ry Petera za na isinana za tsy hisaraka aminao ary za tena miara-maty aminao izy Petera fa nijery azy Jesosy de niteny hoe androany mbola tsy haneno ny telo akory ny akoho de andahy mbola tsy haneno akory ny akoho de andahy ny telo ianao ary mariny zany tenin'i Jesosy zany
fa saingy soa ihany fanonteny Jesosy. Petera, indroa ozy izy mahita ny Satana milatsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra mikororoka anao, fa zao ozy izy nyteneniko anao, za ozy izy hivavaka ao anao mba tsy ho levina ny finoanao, ary rehefa avy mibebaka ianao de ndana mba hampahiresy kosa ny rahalanao. Zany ny hafanam-potahomitry Petera, la herin'olombelona. La herin'olombelona tsy mahavita ninninna, la herin'olombelona lasa nandeha nikapany sofiny malykota ao amin'ny tsahany Getsemane. Fa saingy ozy Jesosy ery Petera, atsofoy ao amin'ny fitoerany sabany zavatra ao, fa zay mikasika, zay mamely amin'ny lefina de tsy maintsy ho velesina amin'ny lefina. Ce qui frappe par l'épaisseur périra par l'épée, zay nytenenin' Jesosy, tsy maintsy. Fa saingy zao ozy izy Jesosy, tonga ny fotoanako, ilozanareo miakany am'izay alianareo rehetra any, fa za tsy irery ozy izy Jesosy. Ny olombelona be promesse ry Petera, hoe na iza hiala aminao, za tsy hiala aminao, fa saingy zao aikay vo tsy nanena akory ny akoho de nitely Petera ny nanda azy. Fa noho ny fanena tamin'ny masony Jesosy kosa Petera de latsaka ny ranomasony. Ary tamin'ny fotoana am'izay teny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, nilatsaka amin'ny fanamasina, nitoro-tenindremandeha Petera tao amin'ny asan'ny apôstôly, nitoro-tenindremandeha izy, olona 3,000 no mibebaka, satria vita ozy izy Jesosy Kristy, vita ozy izy Jesosy Kristy, voavelany eloko ao, voavelany eloko ao, vita ozy izy Jesosy. Ry havana, tsy tanteraka teo ny apôstôly zany teny hoe vita zany, raha tsy fotoana vitsivitsy tatorina, volana vitsivitsy, taona vitsivitsy taorinan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra ary ny latsahany tamin'ny alalan'ny fanamasina, de nasehon'i Jesosy tamin'ny alalan'izy ireo am'izay, tamin'ny fotoanan'i Jesosy ho an'izy ireo nasehon'i Jesosy, fa efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Nasehon'i Jesosy tamin'ny alalan'izy ireo ny heriny, nasehon'i Jesosy tamin'ny alalan'izy ireo ny fitiavany, nasehon'i Jesosy tamin'ny alalan'izy ireo ny fanondrampony, nasehon'i Jesosy tamin'ny alalan'izy ireo ny fandreseny, satria nino izy fa tena nyteny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita. Paoly apôstôly mifanena tamin'i Jesosy Kristy, nanenjika ny mpianatra Jesosy Kristy, mifanena tamin'i Jesosy Kristy teny an-dalambe ny Damaskosy, nenjera nenkohaka tsy nahazaka ny fahazavan'i Jesosy Kristy. 7 taona zafady 7 taona taty aoriana niakatra tany Jerosalema, ary niteny hoe za ozy izy de niakatra tao amin'izy telo lahy zay natao hoandry Jaona, Jakoba ary Petera, niakatra tao amin'izy telo lahy izy ary nangataka tsodrano, ary nitoloran'izy telo lahy ny tanana kavanam-paso ny fahasoavana ozy izy, zany teny Paoly any amin'ny Galatianina any 2. Zao ihany ozy izy ny zavatra mba ndresako taminy, za ozy izy ho any amin'ny jentilisa, fary zareo kosa ho any amin'ny jiosy, satria zay niraka nomeny amin'ny Paoly. Ampolo taona maro taty aorianan'ny Damaskosy Paoly, nasehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zany hoe vita zany, nasehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zany hoe vita zany, nasehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Paoly, ary nasany teny Paoly hoe natateraka ny fiazakazahako aho, natanteraka ny fiazakazahako aho. Dikan'izany ry havana de zao, tadio tsara fa ny any Kristy de vita, satria fotoanan'Andriamanitra ndroa ary fotoana lasa teo amin'ny hazo fijaliana, fotoanan'Andriamanitra zay nampisehony an'izany hoe vita zany, tonga amin'ny fotoanan'ny apôstôly, nasehon'Andriamanitra koa zany hoe vita zany tamin'ny alalan'ny apôstôly. Tonga Paoly, nasehon'Andriamanitra ihany koa zany hoe vita zany tamin'ny alalan'ny Paoly, nasehon'Andriamanitra zany, fa saingy zao ry havana, ny any Kristy mivita fa ny anasy anao kosa misy fotoana
misy fotoana zay ampisehon'andriamanitra ny hoe vita io eo amin'ny fiainantsika. Nen'ny apôstôly ny vita, nen'i Jesosy Kristy ny vita, fa ny antsika kosa misy fotoana manokana. Amin'ny fotoana ianao mino ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy de asehony ary lasa puissance eo amin'ny fiainanao fa efa vita ary raisinao famelan-keloka. Amin'ny fotoana ianao manaiky iova amin'ny fanavozana ny saina amin'ny alalan'ny fibanjinana ny asa-pamonjen'i Kristy de miseho aminao zany vita zany. Roa arivo taona lasa ny fotoana nampisehon'i Jesosy an'izany vita zany ho an'izao tontolo zao, fa saingy tsy afaka iseho amin'ny fiainanao zany vita zany raha tsy inonao zany, raha tsy raisinao zany, raha tsy ekenao zany. Taddio ry havana, fa amin'ny fotoana ianao tena manaiky resy tanteraka noho ny amin'ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy. Amin'ny fotoana ianao manaiky resy tanteraka fa tsy vita ny herin'ny tenanao tsony, de amin'izay fotoana izay de manomboka iseho eo amin'ny fiainanao ny herin'ny vita zay nataon'i Jesosy Kristy ka namelan'ny heloka teo amin'ny hazo fijaliana. Taddio fa tsy vitan'ny namelan'ny heloka ao fotsiny izy, fa maty niaraka taminy ianao, voaomby niaraka tamin'i Jesosy Kristy ianao. Ary rehefa voaomby niaraka tamin'i Jesosy Kristy ianao de tsy ianao tsony velona, fa Kristy mivelona ao anatinao. Kristy mivelona ao anatinao. Processus zany ry havana, processus ny fisehony zany hoe vita zany eo amin'ny fiainanao, processus zany. Tadio tsara ry havana, fa i Adama sy Eva rehefa nanompo i Adama sy Eva de tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, ary misy zavatra anankiroa mila azontsika, ny atao hoe identité de ny atao hoe nature. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva, tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra izy, de ny identitény lasa identité adamika. Identité adamika, midikany hoe identité adamika de lasa satria Adama ny source, i Adama ny primitive, de ny taranan'ny Adama rehetrarehetra dérivé any Adama, dérivé primitive sy dérivé, dérivé any i Adama ny taranan'ny Adama rehetrarehetra, ary ny identité ny taranan'ny Adama rehetrarehetra de adamika. Tahaka izany koa ny nature, tafasaraka tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva, ary rehefa tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra izy de ny olombelona nefany, satria ny fironina ho tiavina de tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra zay ny tia azy tsy nisy tambiny, de lasa mitady fitiavana tamin'ny fomba hafa ny olombelona, ary de lasa tia tena ny olombelona. Zay ny natura adamika zay, natura tia tena, natura tsy mahalala fa tsy ny tenany, natura tsy mahalala fa tsy ny tenany. Zay ny natura tsika olombelona zay, natura égocentrique, natura adamika, natura anthropocentrique, natura miivo amintsika olombelona. Fa saingy zao, rehefa tonga teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy ry havana, ny vonoiny niara-maty tamin'ny voalohany teo amin'ny hazo fijaliana de la identité adamika. Maty niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana identité adamika, ary nanomboka teo rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary velona ao anatintsika, nilatsaka tamin'ny alalan'ny fanamasina ka velona ao anatintsika, de ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nalatsaka Andriamanitra ao am-potsika ozy izy mifanahy ny zanaka azotsika miantso hoe apara eo, ary de tsy mpanompo tsontsika, tsy andevo tsontsika fa zanaka, ary raha zanaka de mpandova ary mpiara-mandova amin'i Jesosy Kristy. Manomboka eo tsika lasa zanak'Andriamanitra, manomboka eo tsika tadio tsara, fa ny identité atsika de identité kristika, lasa identité an'i Kristy, identité an'i Kristy. Fa saingy zao ry havana, niaraka tamin'izay identité an'i Kristy zay de nomeny atsika ny natura an'Andriamanitra, lay natura an'i Kristy, natura kristika, lay natura zay miankin-doha amin'Andriamanitra, lay natura zay tsy afaka manao na inona raha tsy miankina tanteraka amin'Andriamanitra, zay ny atao hoe natura kristika. Tsy miivo amintsika intsony fa miivo amin'i Kristy, zany hoe miankin-doha tanteraka amin'Andriamanitra. Ny olom-baovao zany ry havana de izao,
manana identité tokony izy, maty la identité adamika niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary lasa nahazo identité kristika izy teo amin'ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty sy teo amin'ny filatsahany fanamasina ka nahavelomany Kristy ao anatiny, lasa manana identité kristika ianao. Fa saingy niaraka tamin'izay nomeny Jesosy Kristy anao ny natiorany Kristy, fa lay natiora adamika koa mbola tsy maty fa mbola ao anatinao, ary zay ny Romanina 7:7 raha misy tena écrit raha ataoko hoe filôzofia, raha misy écrit profond indrindra teto ambonin'ny tany de zay nisoratany Paoly tao amin'ny Romanina 9 sy 7 ary 9. Tsy zay tiako ny ataoko izy Paoly fa zay tsy tiako ny tanterahako, ary raha manao an'izany de tsy zatso ny manao an'izany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko. Indrisy olo mahatra aho izy Paoly, iza no afaka amin'ny tenany ty fahafatesana ity dans ce corps de péché, iza ny afaka amin'ny tenany ty fahafatesana ty fa amin'izany ozy izy de misaotra an'Andriamanitra ozy izy no ny amin'ny Kristy Jesosy, fa ny amin'izany ozy izy de manaiky ny lalàny ota ozy izy amin'ny nofoko, fa ny lalàn'Andriamanitra kosa amin'ny fanahy amin'ny saiko. De nio tsara zany ry havana, misy natiora anankiroa miady eo amintsika zanak'olombelona, natiora adamika sy ny natiora kristika, ary io ny tena combat atsika. Ny vita de efa vitan'i Jesosy Kristy na identité kristika atsika, efa identité kristika ianao, efa zanak'Andriamanitra ianao, ary tsisy na iza mahova an'izay intsony, zanak'Andriamanitra ianao, ary rehefa zanaka de mpandova, mpiara-mandovan'i Jesosy Kristy. Fa saingy zao kosa, antsaranao kosa miova amin'ny fanavozana ny saina mba himanifeste an'ilay natiora kristika, ary mba hanombo hiaraka amin'ilay identité adamika eo amin'ny hazo fijaliana n'ilay natiora adamika ihany koa, satria isaky ny tsy mibanjina ny asa-pamonjeny Kristy ianao de tadidio tsara fa tsy maintsy miseho io natiora adamika ianao io. Isaky ny tsy mibanjina sy tsy mifantoka amin'ny asa-pamonjeny Kristy ianao efa voavelany eloko ao, efa niara-vombo tamin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ianao, ary tsy ianao tsony mivelona fa Kristy mivelona ao anatinao. Isaky tsy mibanjina an'izay ianao, isaky ny tsy mibanjina an'izay identité an Kristy, identité kristika izay namindrany Jesosy Kristy anao hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga izay ianao, isaky ny tsy mibanjina an'izay ianao de tsy maintsy manangatra ilay natiora adamika ary lasa ho taritin'ny nofo ianao. Zay ny atao hoe fitarihan'ny nofo, miseho ilay natiora adamika, ary ny atao hoe fitarihan'ny fanahy, miseho aminao ilay natiora kristika. Taddio zany, tsy manova ny identité atsika tsony zany. Ny anjarantsika de miova amin'ny fanavozana ny saina, mampiseho an'izay hoe tsy za tsony mivelona fa Kristy mivelona atao anatiko, mampiseho an'izay natiora kristika zay vokatry ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy zay. Ry havana, vitany Jesosy Kristy ny asa-pamonjena, tena vitany ny asa-pamonjena. Saingy zao ry havana, na de vitany asa-pamonjena, lasa zanak'Andriamanitra ianao, lasa manana natiora kristika ianao, de tsy anjaran'i Jesosy Kristy kosa ny manifeste an'ilay natiora kristika eo aminao, na de manana an'le natiora kristika sy le identité kristika renao, na tonga anao anana identité kristika, na tonga an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, na tonga anao lasa zanak'Andriamanitra, na tonga anao na anana an'izay identité kristika zay, ny dikany hoe zanak'Andriamanitra de lasa manana an'ilay identité an'Andriamanitra ianao, identité an'i Kristy, identité kristika. Izay ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fahavelomany ao anatinao. Fa natiora an'i Kristy kosa, ilay natiora zany hoe miankina tanteraka amin'Andriamanitra, ny fiovanao amin'ny fanavozana ny saina, fibanjinanao ny asa-pamonjeny Kristy, ny fandehananao araka ny fanahy ka hibanjinanao isan'andro isa-tsegonda isa-minitra ny asa-pamonjeny Kristy io, zay ihany mampiseho an'io natiora kristika eo aminao ady isan'andro andriavana. Ary processus zany, processus zay tsy ho tapitra raha tsy amin'ny fialanao eto amin'izao tontolo zao, de aoka mivoninahitra ao an Kristy rery any, vita ny zavatra rehetrarehetra, fa ianao kosa miova amin'ny fanavozana ny saina, ary mety zao fitaovana ampiasain'i Kristy ampiseho an'izany natiora kristika zay efa nomeny Kristy anao zany, voninahitra ao an Kristy rery any. Amen.